Nahatratra zato ireo mpianatra navitany fiofanana teo anivon'ny sekoly ambony estime 67 hektara ka notolorana ny mari-pahaizana tamina lalam-piofanana enina moa no nisokajeny ireto mpianatra ireto nanatanterahana izay fiofanana izay. Tao anaty lanonana manetriketrika namoahana ny andian'ny faneva andian'ny mpianatra nanaraka fampiofanana tao anivon'ny sekoly ambony Engineering School of Tourism, Informatics, Interpretership and Management na estime etsy amin'ny 67 hektara. Tetsy amin'ny CCI Vato nanaovana izany lanonana famoahana andiana mpianatra izany nisy farany herinandro lasa teo. Mahatratra zato nisan'ireo mpianatra nozaraina mari-pahaizana. Fatoma Samora, izy zany no marraine an'ireto promotion reto. Ireo promotion ireo dia misy mpianatra eo amin'ny zato eo izay nahazo ny diplôme na DTS na diplôme de technicien supérieur, diplôme na licence ary ny diplôme ny master 1 na ny bac plus 4. Manomboka amin'ny titonty io angamba ny farany diplôme na DTS ao navoakanay satria miditra tanteraka amin'ny système LMD izay dia ny diplôme na licence zany no avoaka manaraka eo manomboka amin'ny herintaona. Noho izay hoe niditra amin'ny système LMD zay satria nahazo ny habilitation ny estime amin'ny filière rehetrarehetra izay misy azy hiditra ao anatin'ny accréditation koa manomboka amin'ny titona dia voatery zany tsy maintsy manaraka an'izay fepetra zay hoe licence, master ary doctorat. Iratovinony Mario Joseph nanaraka ny lalam-piofanana informatique no mpianatra mendrika indrindra. Mbola no fianarana somary saturé aloha fa be dia be mihitsy amin'ny informatique fa manao spécialisation zany dia eo zany avy eo no mitady asa amin'izay avy eo satria misy zany domaine informatique mantsy ouvert be tsy voatery hoe programmation io na hoe développement web zany fa afaka manao koa za ohatra hoe na dia hoe resaka ahoana moa zany resaka animation 3D zao dia informatique iny fa arakaraka an'le spécialisation ataoko amin'izay zany avy eo réseau koa informatique réseau zany tena hitako hoe mbola vitsy misy ihany zany fa vitsivitsy ihany manao azy fa presque programmation tena betsaka. Fitantanana orinasa, lalàna, fizahantany, diplomatie sy science politique ary informatique ireo ny lalam-piofanana narahandreo ankizy ao amin'ny andian'ny faneva.